fa manana fahefana feno amin'ny fanendrenan'ny praiminisitra kosa ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka hoy ny mpandrindra sy ny solotenan'ny Hery Vaovao ho an'ny Madagasikara manerana ny nosy raha nanao fanambarana izy ireo ny tolakandro teo tetsy Mahamasina ny vory ireto mpikambana ireto manoloana indrindra ny toe-draram-pirenena ka dia nahafahany nanao izao fanambarana izao. Manana fahefana feno amin'ny fanendrena praiminisitra ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka hoy ireo mpandrindra sy solotenan'ny Hery Vaovao amin'ny Madagasikara na HVM manerana nosy raha nanao fanambarana izy ireo itolakandro tetsy Mahamasina. Nivory tokoa ireo mpikambana manoloana ny toe-draram-pirenena ka nahafahana naneho ny heviny mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena tompona raikitra voalohany amin'ny politika ankapoben'ny firenena manoloana ny vahoaka malagasy. Izy ihany koa no manana ny fahefana feno amin'ny fanendrena ny praiminisitra. Noho izany malalaka izy hanendry ny olona heveriny fa afaka hanatanteraka ny programanasany sy ireo fampanantenana natao tany amin'ny fampelezan-kevitra. Iny fanapahan-kevitra iny no noraisy ny filoham-pirenena malagasy satria efa nahazo fankatoavana tamin'ny androm-panjakana mahefa sy manandrify izany dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Momba ny olona handrafan'ny gouvernemanta dia tokony olona manam-pahaizana, manana traikefa, matahotra n'Andriamanitra ary miainga avy amin'ny fanajana ny fitsinjarana isaparitra na ny équilibre régional. Laza fa manoana tanteraka ny fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena rajonary mampianina hery izy ireo amin'ny fanendrena praiminisitra ary nilaza ihany koa fa vonina ny hanamafy ny fiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika ary sary piaro amin'ny fanimbazimbana sy fanohitohinana ny taon'ny sasany.